Miarakantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Harena tsy fantatra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha vao mitenitsika hoe harena dia tonga dia vola aloha ny ao an-tsain'ny olona amin'izany. Dia ndao ara raisintsika hoe raha ohatra ka misy olona anankiray manana vola be mihitsy izy, ataoko hoe tena vola be tsy tokony tsoforoana mihitsy, na koa manana lova be izy, harena ihany koa zany, kanefa tsy fantany ny fisian'io harena io, na hoe tsy fantany ny fampiasana an'io harena io, tsy fantany ny mahasarobidy an'io harena io, dia inona no mety hitranga? Indray mandeha dia niaraka nanao fiarahana mandinika soratra masina tamina tanora vitsivitsy ny tenako, ary dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:2-7 manao hoe mba ho fantatra rao ny marina, ka ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Sy ny Korintianina 2:2-12 manao hoe mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Ireo teny ireo no nanaovana fanadihadiana sy niarahana nandinika, dia napetraka izay fanontaniana izay hoe inona no mitranga rehefa ohatra ka tsy fantatry ny olona ny fisian'ny harena eo am-pelantanany. Dia izao ny valiteny azo avy amin'ny fiarahanay nandinika teo dia hozaraiko amintsika ilay izy. Ohatra zany hoe raha isam-batan'olona zany ka tsy fantany hoe misy talenta izy ohatra ao anatiny zany, manana talenta ngeza be izy, dia lasa izy tsy mivoatra mihitsy izy, dia lasa taraiky eo izy zany, mety ho taraiky amin'ny fahantrana mihitsy satria ny talenta iny tokony ho azony ampiasaina hivelarany, dia lasa ararotin'ny olona fotsiny izy dia mety hirona amin'ny zavatra hafa izay tsy tokony ho ataony akory izy, zavatra izay tsy tena hoe talentany zany no tsy maintsy hirohonany. Dia raha ohatra indray ao anatin'ny ankonana, ny teneniko teo zany hoe manana lova be nefa tsy fantany dia mazava ho azy fa miverina ihany hoe fahantrana, dia lasa ahodikodin'ny olona fotsiny izy satria mety ho verivery fotsiny zany ilay harena amin'izay fotoana izay rehefa tsy fantatra ao ny fisiany, dia izay mahafantatra no tsy maintsy manararoatra ao anatin'izay, dia na lasa mitrosa ilay olona, ilay fianakaviana, lasa miditra anatina fahasahiranana indray nefa olona tena manan-karena. Dia tahaka an'izany koa ny hoe lasa mety hitotototo hoe tsy roa mihitsy mitady hamenonana eo am-pelantanana satria tsy fantany zany misy izy, dia lasa mitotototo mitady etsero izy. Raha ao nivon'ny fiangonana zany dia izay koa hoe lasa tsy miaina araka ny tokony ho izy, tsy manatanteraka ilay tokony andraikiny izy zany satria tsy mahavita ilay asa tokony ataony araka ny tokony ho izy zany ny fiangonana rehefa tsy ainy ny mampiasa ilay fanomezam-pahasoavana sy talenta izay men'Andriamanitra azy, na koa ararotin'ny olona fotsiny dia lasa mety hitady zavatra hafa mihitsy hatao indray zany, dia lasa mivadika zavatra hafa indray ny lasa vocation ataon'ilay fiangonana fa tsy tena any amin'ilay zavatra tena tokony ataony. Dia raha ohatra ka ao amin'ny firenena dia ahitsika tsara hoe mazava ho azy fa lasa fahantrana apadon'ny olona dia fetsifetsehan'ny olona fotsiny dia lasa laingalaingan'ny olona fotsiny, dia lasa ohatrany hoe mahantro eo foana, taraiky eo foana zany. Ary ity zavatra ity tena zavatra tena nisy tany amin'ny faritra nisy anay tany ambanivohitra tany Marivoay, dia gaga ianao mahita an'ilay vato be dia be mandeha amin'ny camion, mandeha amin'ny sambo amin'ny taonina mihitsy, ary maro zany vato zany dia hoe tantara ilay kristianina zany satria misy amin'ilay kristianina mandeha makany, mandeha mitrandraka an'ireo vato ireo, dia hoe nozarain'ny sinoa baraminina gratuit fotsiny ny tanora, dia teneniny hoe ity vato ity ny tadiavinay 2,000 ariary ny kilao, dia atao fitongeto izy dia vidinay, dia lasa miparitaka ilay tanora zany miady an'ilay tany, dia mamoaka an'ilay vato dia falifaly eo mahazo 2 alina, mahazo 3 alina sy ohatran'izany, dia omena an'ilay sinoa ilay vato dia hoentiny, aondrany, lasany vola be ny azony amin'izy rehefa satria ianao tsy mahalala, tsy hoe ny sinoa rehetra koa fa ilay sinoa tany amin'ny toerana io tsy ndiko kely zay mba tsy hahatonga resaka indray hoe mankahala sinoa fa zavatra tena nisy azo porofona tany amin'ny toerana izay nisy anay zany zavatra. Dia tahaka an'izany ilay izy, dia zavatra mampalahelo zany no mitranga rehefa ohatra ka misy harena izay menany olona dia tsy fantatry ny olona, dia indraindray tsika tena mitrotra mihitsy, tsy mahazaka hoe fa maninona ary ny firenena no tahaka an'izao nefa manana an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Zavatra kely ihany zany zavatra ny tany saiko teo zany, fa maro tsy voatanisa ny harena izay ananantsika kanefa dia ohatrany hoe tsy fantatritsika ny fisiany ambakambakain'ny olona fotsiny tsika ao anatin'izy, dia izany zavatra rehetra zany no mitranga. Fa zany zany dia hitarika antsika kristianina, aza mbola mandeha lavitra any aloha ianao, fa jereo ny tenanao amin'ny maha-kristianina anao fantatrao ve ny zavatra izay men'Andriamanitra anao? Raha tsy resaka fotsiny
afa-tsy ny tena lehibe indrindra dia ny arena tsisy azo ampitahina aminy a dia ny fisiany Jesosy Kristy izay monina sy mitoetra ao anatinao. Manana an Jesosy Kristy ao anatintsika isika ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ao aminy ozy izy a no misy ny fahafenona rehetra. Ao amin'ny Jesosy Kristy no misy ny fahafenona rehetra. Dia tsapantsika ve izay fa ny tsy fahafantarany olona, ny tsy fahatakarany olona ny harena entiny izany hoe manana an Jesosy Kristy izay tompony zavatra rehetra, manana ny hery rehetrarehetra sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ilay Jesosy Kristy izay mandrava ny asa matin'ny Satana rehetra, ilay manana ny fahefana rehetra, dia ilay Jesosy Kristy izay manana ny fitiavana amin'ny fahafenona zany. Dia n'izay ny olana noho ny tsy fahatakarany kristianina izay arena lehibe izay ananany izay dia lasa tsy mivoatra mihitsy izy. Eo foana sahirana foana miady amin'ny ampaherezina lava eo dia miady amin'ny fakapanahy lava eo dia tsy mivoatra mihitsy satria tsy tsapany hoe manana arena be ana izy dia ny fanahany Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatiny. Dia tahaka an'izany koa taraiky amin'ny fahantrano eo, dia taraiky amin'ny fahazaran-dratsy, taraiky amin'ny fanandevozan'ny Satana amin'ny zavatra samy hafa eo satria tsy mahatakatra mihitsy ny sika hoe ny inona moa ty arena atao anatiko ity. Dia ilay Jesosy Kristy izay mitoetra atao anatiko zany. Dia lasa ararotin'ny devoly, izay hoe profiten'ny sasany fotsiny ianao, ararotin'ny devoly ianao dia omeny an'ity karazana lainga isan-karazany samy hafa ity hoe ianao dia ohatran'izao, ianao dia tsy ampy fitiavana, ianao dia olona maratra, ianao dia olona ohatran'izao sy ohatr'izao. Nefa raha tsapantsika zany hoe tsy misy tokony kristianina tsy ampy fitiavana zany ry havana. Ahoana no tsy ampy fitiavana antsika nefa Jesosy Kristy no fitiavana tena hoe faratapony no mitoetra ao anatintsika ary le fitiavana agape mihitsy no ao anatintsika. Nahoana tsika mbola teny tsy ampy fitiavana? Ny devoly no miteny anao an'izany. Tsy misy kristianina tokony hoe tsy anam-piadanana zany satria Jesosy Kristy no tompon'izany fiadanana zany ary manana an'izany fiadanana zany, loharanony izany fiadanana zany izy. Ny fifaliana rehefa tsy tsapantsika tsy hitatsika le arena misy an'izany ao amin'Andriamanitra dia lasa tenenina teo lasa hoe lasa mitotototso etsy sy erotsika mitady fiadanana sy fifaliana satria tsy hitatsika le tena eo ambany masontsika. Hatramin'ny miteny aminao fa mety hoe erreur ihany no hoe tsy mahafantatra ny fisian'ny volamena any ambanin'ny tany ihany, ny tsy fahafantarana ny vato sy ny zavatra misy samihafa eo amin'ny firenena sy ny ao anatin'ny ankonana sy ny ao anatin'ny fa ny tena erreur fatalina izay ataon'izao tontolo izao dia ny tsy fahafantarany ny fisian'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra, ilay nahary an'izao tontolo izao. Kely dia kely ty tany ity eo anatrehan'izao tontolo izao, kanefa dia ilay mpanjaka nahary an'izao tontolo izao no nandefa ny zanany ho tonga ary io zanany io dia Immanuel hoe Andriamanitra miara-monina amintsika. Mba fantatritsika kristianina ve ny sarobidin'izany? Tsy mety afaka tsika. Nahoana moa tsika ny tsy mety afaka nefa Jesosy mpanafaka no mitoetra ao anatintsika? Satria tsy mbola takatritsika ve ny asarobidiny zany atao hoe Jesosy Kristy zany? Mbola tsy tena fantatsika ilay arena izay nomen'Andriamanitra atsika. Ary izay no nahatonga ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany izay nivakiana tamintsika teo mba ho fantatsika ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra atsika. Rehefa fantatrao ny marina sy ny tenanao dia marina no afaka anao tsy ho andevo. Dia ho fantatrao amin'izay manao hoe tsy marina ny filazana fa tsy manana fiadanana fa Jesosy ny fiadanana mitoetra atao anaty ka ahoana ny ilazana fa tsy manana fiadanana. Ny arena ry havana dia tsy ny zavatra izay hitatsika araka ilay niteneniko teo ihany hoe ny volamena sy ny vola sy ny trano sy ny lova, fa ny tena arena lehibe indrindra dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no arena lehibe indrindra. Ary inona moa ny sarobidy mihoatra noho Jesosy Kristy? Inona ny sarobidy mihoatra noho Jesosy Kristy? Andriamanitra anie zany Jesosy Kristy zany. Ka rehefa manana azy ianao dia manana ny zavatra rehetra fa ny tsy fahatakaratsika an'izay no mbola mahatonga antsika hitanondrika sy mahantra. Dia lasa kristianina mahantra isika, lasa mahantra fiadanana, mahantra fifaliana, mahantra fahasambarana, mahantra fitiavana, mahantra fahendrena. Dia mihazakazaka mitady an'izany antseroa dia ambakambakain'ny olona, ambakambakain'ny devoly amin'ny karazana fahendrena izao tontolo izao tsika satria tsy hitatsika le tena fahendrena lehibe izay ananantsika dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny fanananao an'i Jesosy Kristy no arena ngezabe indrindra ka nahatonga amin'ny Paoly teny manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ilay ao aminy ny dikany dia rehefa manana ilay olona izay mampahery ahy dia Jesosy Kristy zany. Inona avy ny arena izay nomen'Andriamanitra anao izay tsy fantatrao akory
na ny fotoananao zany dia faharena ambakambakainy devoa fotsiny dia lanilaniny fotsiny ny fotoanantsika dia veritsika angalarin'ny olona fotsiny ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy mahafantatra ianao ny asarobidiny zavatra eo ampelantananao dia angalariny devoly fotsiny ny fotoanantsika ny hery sy tantsaka zay ananao indraindray nefa eny ambavahoana ny fahafatesany olona vao mahatsiaro hoe tena tokony nanao ohatran'izao aho tamin'ny fahavelomako tena zao ny zavatra tokony nitanterahako tena very fotoana fotsiny aho tamin'ny zavatra niainako sy ohatran'izao dia very dia sahirantsika dia manisa andro eto fotsiny tsika nefa dia mandalo ny fotoana riavana mandalo ny zavatra rehetrarehetra ary dia fotoana ampindramina ihany no hanomezan'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetrarehetra dia fahasoavana io ka rehefa tsy haintsika manararoatra azy rehefa tsy haintsika ny mampiasa azy rehefa tsy fantatsika ny fisiny dia mazava ho azy fa ho ambakambakain'ny olona fotsiny tsika dia ahoana raha ny tokony atao dia osy izy hoe fa itsika tsy nomena ny fanahin'ny fanandevozana fa ny fanahin'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatsika zany hoe ny fanahy masina no angatao hanokatra ny masom-panahinao mba ho fantatrao ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anao manomboka amin'ny Jesosy Kristy zany io le arena lehibe indrindra dia ho fantatra hoe hoe izaho ty nomen'Andriamanitra zao arena daholo na ny fisian'ny masonao fisian'ny vavanao fisian'ny tananao sy ny tongotrao arena daholo zany ary tsy voavidinao zany ohatrina ny vidin'ny ray amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka hoe anao grefy ny olona anankiray manana ray anankiroa ianao dia fa vola be mandehandeha zany tsy midikako zany dia ho amidiko reto fa arena be ho anazy zany ny fisian'reto ray anako reto dia fantatrao ve ny fisiany zany dia karakarainao ve izy dia ampiasainao araka ny tokony izy ve izy dia izay ry havana izay no mahatonga amin'ny teny hoe misy arena tsy fantatra be dehibe ary ny jiosy amaranako azy rehefa tonga Jesosy Kristy dia namen'Andriamanitra an'izay tombo-pahasoavan'izay izy hoe tao amin'izareo no teraka ilay zanak'Andriamanitra dia tao amin'izareo no nandeha nitory ilay zanak'Andriamanitra kanefa tsy fantatra zareo ilay izy dia izay no natonga an'Andriamanitra teny manao hoe ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao izy izy dia ho hitanao fa ho avy ny fahavalonao anao tovitany manodidina anao ary dia ho ravany ho fongorany zany hoe isy faharavana isy fahampitehana vokatry ny tsy fahafantarantsika ny arena izay ampandalovon'Andriamanitra ampelantanantsika dia makataka antsika amin'ity anio ity hoe mivavaha angatao ny fanahin'Andriamanitra hoe tompo sokafo ny saiko mba hitako ny zavatra rehetra izay nomenao aho dia miandehana amin'izay zany satria izay no ilaina rehefa hitanao fotsiny fisian'le hoe ay kay misy volamena zany dia tsy mijanona fa ampiasainao araka ny tokony izy ilay izy dia amin'izay fotoana izay ho fantatrao manao hoe manan-karena fa tsy mahantra ary zany mahatonga ny irantsika manao hoe tsy misy soay afa-tsy Jesosy nafoky ny hareny tany manan-karena ao nahita azy faly ao amin'indray aho ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.